Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azy amin'ny zana-bolana raha tamin'ity an'ity maina aloha ny andro amin'ny akabeny misy any rindroraona hitantsika ato atsimo Madagasikara tombanana hitondra rotsakorana vitsy any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana Madagasikara sy ny telony atsimo nosy aloha zany ny ampahandraona miaraka amin'izy io atao anatin'ny roa andro avy aorianan'izay dia miverina maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosy atao anatin'ity herinandro izay diavintsika ity ny maripana izay misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny zavitany saika hibatoerina kokoa ho an'ny avoatany sy ny atitany atsinana Madagasikara iny raha atao anatin'ny herinandro izay hatrany no jerena toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia tombanana hitoetra hatrany ny zavona ho an'ny avoatany ny atitany atsinana ny nosy iray manontolo iny mandraona kosa ny andro ho an'ny tapany atsimony nosy indrindrindrindra ho an'ny faritra androy sy ny ateriny atsimony amin'ny faritra atsimo andrefana ary ny morontsiraky ny faritra anosy izay mety vitsy mandalo ao anatin'izay mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra sava sy ny faritra ambatsoa ny ambiny dia ny masoandro no saika hibatoerana aoriany zavona vao azy dia ny masoandro indray aloha no hibatoerana raha ho an'ny avoatany izay manokana raha ny rapiso tolakandro tombanana ikisaka somary ety amin'ny ilany atsimo atsinana kokoa zany ny orana tandrivindraona izay hitantsika any amin'ny faritra atsimo atsinana izay sy ny distrikany taolanaro mandraondraona ihany koa ny andro ny ilany atsinana ny faritry orombe sy ny any faritry matsiatra ambony iny ary ny faritry vadivavy ny ambiny dia ny masoandro hibatoerana raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay 4 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika amin'ny avoatany ary manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany izay manokana ho an'ny morontsiraky Madagasikara kosa indray any amin'ny tapany atsimo andrefany nosy no mety midina hatrany amin'ny 15 degré celsius izay maripahana ambony indrindra izay ho an'ny rapiso fa ny ambiny kosa indray dia saika mahery ny 20 degré celsius ary mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny morontsiraky ny faritry hoan'i iny ho an'ny rapiso izay hatrany ny alarobia mbola mitohy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanana amin'ny atitany mety ahitana orana tandrivindraona hatrany ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny distrikany taolanaro ary manakaiky ny distrikana antala ihany koa dia mety ahitana an'izay tandrivindraona izay ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro amin'ny akabe raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay misy fiakarana kely ny ambany indrindra ho an'ny avoatany satria dia manodidina ny 9 degré ka hatramin'ny 14 degré celsius eo ho an'ny ambony indrindra kosa indray 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripahana voavinavina misy fiakarana kely kosa izay maripahana ambony indrindra zay raha ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny aty izay misy ny afivana goavana ho an'ny morontsiraka sy ny atitany varatra andrefany anosy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany ny toetry ny andro ny alakamisy amaranantsika azy mitoetra hatrany ny zavona amin'ny akabeny raha ho an'ny ilany atsinana ny avoatany sy ny atitany atsinana ny nosy mety hisy ny tandrivindraona vitsy vao mandalo manakaiky ny distrikany farafangana any amin'ny alakamisy maraina fa ny atoandro kosa dia maina tanteraka izay atorak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinana ny Madagasikara iny mety ahitana tandrivindraona vitsy amin'ny maraina be ny ambiny kosa indray dia ny masoandro hatrany no hibatoerana amin'ny akabeny raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay miakatra hatrany aloha ny maripahana ambany indrindra ho an'ny avoatany satria dia manodidina ny 20 degré celsius ny maripahana voavinavina any amin'ny faritry vakinankaratra iny ho an'ny avoatany izay hatrany dia manodidina ny 15 degré celsius eo ny maripahana ambony indrindra atorak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana ny anosy ny ambiny kosa tsy dia misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripahana izay mbola manodidina ny 13 degré celsius hatrany ny maripahana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry hoan'i iny amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'ity ary raha pisindray fotoana manaraka veloma